Miaraba tompoko lafinaritra, tompoko vavy, tonga soa indray tao anatin'ny fandaranana manokana amin'ity anio ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany. Horesantsika manokana amin'ity fandarana amin'ity anio ity ny resaka manodidina ny nosy malagasy. Io ihany koa ny dinika ho an'ny nosy malagasy izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny fahasivy hatramin'ny faha 1 ny volana Desambra 2022 avy izao. Manambahiny ny fandarana dia Andriamatoa Vanfa izay mpikambana ao amin'ny komity siantifika ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ao amin'ny MAE zany. Io ihany koa Ramatoa Ranelso Adèle Virginie izay serasera momba n'izay dinika nosy malagasy izay. Tsy andrely sika fa avy hatrany dia hitodika any amin'ny Ramatoa Ranelso Adèle Virginie avy hatrany. Misy an'io dinika nosy malagasy izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny 7 hatramin'ny faha 1 ny volana Desambra io, raika 3 andro be izao. Andinihana ny mahakasika izay nosy malagasy izay, inona avy no tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy, inona ny zavatra mety hisy amin'io 3 andro io ary inona ny mety ho toy ny zavatra atao mandritra ireo 3 andro ireo. Ya, miarahaba ny mpanentana ny fandarana manokana, miarahaba ny malagasy rehetra sy ny mpijery rehetra, miarahaba tompoko klasy tompoko vavy. Mahakasika izay dinika ho an'ny nosy malagasy izay ho tanterahana ny faha 7 hatramin'ny faha 12 ny volana Desambra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato araka ny voalazan'ny mpanentana teo, dia misy ihany ny torolalana tsara ho fantatry ny olona rehetra satria dia ny malagasy rehetra tsy akanafaka no asaina andray anjara. Inona ny anton'ilay fandraisana anjara? Fanehoan-kevitra amin'ny fomba malalaka, ampahamendrehana, tsy misy herisetra satria ity dingana ho atao ity dia dingana ara-pomba diplomatika izany. Dia ny tsara ho fantatra mazava ho azy moa zany fa ny malagasy rehetra ianao mijery io dia afaka tonga eny amin'ny CCI Ivato amin'ireo fotoana 3 andro ahafahana manao an'izay fikaonan-doha izay. Dia ny malagasy eto Antananarivo, ny any amin'ny faritra, ny fikambanana isan-karazany, ny antoko politika, ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy satria dia fahalalana harem-pirenena izy tia. Ny malagasy dia samy tompony ary samy mikatsaka sy manana an'izay fahasarotam-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena izay avokoa. Noho izany zany dia tsara ny mampahafantatra fa mandritra ny reto andro ireto, ny andro voalohany dia isy moa ny fanokafana satria vanim-potoana lehibe toy itony tsy maintsy manaraka izay arofenitra izay. Aorian'ny fanokafana amin'ny tapany maraina amin'ny andro voalohany iny dia isy ny fizarana ho vomiera. Ny anton'ilay fizarana ho vomiera satria maromaro le atrikasa. Raha tonga eny zany ianao antsoina hoe mpizaika. Ny ataon'ny mpizaika dia manao atrikasa. Ao anatin'ny atrikasa no anehoana ny hevitra arak'izay ahafahanao maneho an'izay fitiava-tanindrazana izay, fitiavanao an'ireo nosy malagasy ireo izay. Dia ny andro ny tapakandro hariva zany dia manomboka miatrika an'ilay asam-bomiera. Ohatr'izay ihany koa ny andro faharoa mbola mitohy ny asam-bomiera ary ny tapakandro ny harivana iny no andraisana izay vokatry ny fanehoan-kevitry ny olona rehetra izay. Izy io dia ho atonta ary ho atolotra ho atao tatitra rehefa amin'ny andro famaranana. Ny andro famaranana moa dia tapakandro ihany zany hoe ny alarobia zany dia any ho any amin'ny 12 tolakandro any no hifarana ity atrikasa fikaonan-doha amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny dinika nosy malagasy ity izay. Ny fomba fandraisana anjara ohatrohatry ny ahoana no ahafahan'ny olona mandray anjara ao anatin'izany. Efa voalazako tany aloha fa ny olona rehetra tsy akanafaka afaka tonga eny daholo. Tsy misy ny hoe fitaterana fahobe fa satria fitiava-tanindrazana le izy, fanehoana ny mahasaro-piaro amin'izany hoe fananam-pirenena izany dia tonga ampitiavana
amin'izay fo tena tia tanindrazana izay. Vonona anao an'izay dingana mifanaraka amin'ny diplomasia araka ny tokony ho izy, averiko ihany tsy amin'ny alalan'ny herisetra. Tsy hoe androany tsika mitaky dia tsy maintsy azontsika androany ilay izy, fa misy foana dingana hitondrana antsika izany ao anatin'izay fifampiraharahana izay. Ny manarak'izay dia ny olona rehetra tonga eny dia tsy maintsy mitondra kara-panondro avokoa. Malalaka ny fidirana eny tsisy resaka vola hoe omena vola ny olona rehefa tonga eny, fa fitiavana ny tanindrazana hoy aho teo aloha teo mitondra kara-panondro ianao dia tonga eny ianao satria manomboka amin'ny valo ny atrikasa, manomboka amin'ny valo ny fanombohana ny fotoana, dia tonga mialolo-kelin'izay satria misy fandrindrana, efa misy ireo komity sy tompon'andraikitra isa-tsokajiny amin'izay fandaminana izay. Ho an'ny olona manana zanaka kely tena ialana tsiny indrindra, fa satria atrikasa ilay ho atao eny fa ny okevitra ilay atao eny mba hitandrovantsika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana dia tsy ho tafiditra eny mihitsy ny zaza. Ary ho anareo izay tena sanatria manadino kara-panondro dia tena tsy ho tafiditra mihitsy tokoa, satria izay no anton'izao serasera izao mba hahafantaranareo amin'ny atsipiriany hoe inona ilay tokony atao. Ny manarak'izany moa ny mpanao gazety efa mazava ho azy miaraka amin'ny karatra maha-mpanao gazety mahatianina azy ihany koa, ny mpanao gazety izay miasa tsy mitsahatra mandranto an'ireo vaovao ary manaparitaka izany, satria mety misy foana olona tsy ho afaka ho tonga eny fa miandry an'ilay vaovao hoe inona ny zavatra vita teny androany dia amin'ny alalan'ny vaovao no azahoana ny tatitry ny zava-bita tao anatin'ny 2 andro na 2 andro mandritra ny 3 andro fokoanan-doha io zany. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia samy manao izay ahatongavany eny hoy aho teo aloha teo fa raha misy kosa te hitondra fiara dia efa misy ny fiantsonana izay tena malalaka dia malalaka. Misy ihany koa ny tompon'andraikitra mifanandrify amin'izay mandamina ny fiantsonan'ny fiara rehetra. Dia entanina zany isika satria amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora isan'andro ny faharetan'ny atrikasa izay atao eny. Manao ahoana ny resaka sakafo amin'izay, satria tsy maintsy misy fotoana ny atoandro mety ao anatin'ny hoe samy miantoka ny azo ihany koa ve? Izao raha mila fanazavana fanampiny izany isika dia satria mbola ao anatin'ny fandrindrana tanteraka isika amin'izao fotoana izao, mazava ho azy ny olona tsy afaky ny hody aloha, tsy afaky ny hoe andeha ho any amin'ny hotely sy ny karazany, fa misy fandaminana atao amin'izay. Raha misy moa fanazavana fanampiny ilain'ny olona mahakasika an'izay dia apetrako ihany ilay laharana iombonam-be amin'ny fahazahoana ny atao hoe vaovao rehetra mifanahtsahana sy mifanaraka amin'izay fanatotosana io fotoanan-doha io izay. Ny laharana 034 49 555 97. Izay zany no tsara ho fantatritsika. Ny andro famaranana hoy aho dia tapakandro maraina ihany, fa tsy mitovy amin'ny andro voalohany sy ny andro faharoa. Le vomiera fotsiny rehefa tonga eny ny olona, izany hoe le mpizaika zany dia izara ho vomiera anankefatra. Dia inona ny anton'izay? Satria misy lohahevitra anankefatra zany ikaonan-doha mandritra ity atrikasa ity. Ny vomiera voalohany zany dia hiatrika ny fiveloman'ny malagasy, izany hoe tafiditra ao ny asa, ny famoronan'asa amin'ny alalan'ireo sehatra manodidina ny ranomasina, ny morontsiraka, ny vokatra azo avy amin'ny ranomasina, eo ihany koa ilay tombotsoa ho an'ny toe-karem-pirenena. Izay zany ny asan'ny vomiera voalohany. Ny asan'ny vomiera faharoa indray izay anaovana atrikasa sy anehoana hevitra dia ho an'ny taranaka mifandimby, ao anatin'izany ny resaka tontolo iainana, ny zavaboary, ny fiarovana azy ireo, ny hazan-dranomasina, ny fiovaovan'ny toetrandro sy izay tokony atao hiatrehana sy homanana amin'izany, ny fari-dranomasina sy ny harena ary ny lova ho an'ny taranaka aoriana. Eo ihany koa ilay anaran-tany, le nosy, ireo nosy manodidina ireo zany. Ny atrikasa fahatelo dia iresahana manokana mikasika ny fandriam-pahalemana.
ao ny fiarovana ny sistany, ny fiarovana ny ranomasina, ny ady atao amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna, eo ihany koa ny fivezivezena malalaka eny an-dranomasina, tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fiara-miasa amin'ireny firenena manodidina ireny. Ary ny atrikasa farany dia ny fiandrianam-pirenena, tafiditra ao anatin'izany ny lalàna sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ny géopolitika. Dia izany ny karazana lohahevitra dia efa hatsipy amintsika dian'izao, anangonanao hevitra sahady any an-tokantrano any, hoentinao hitondra ango-kevitra, anehoanao an'izay ango-kevitra iomananao izay sahady rehefa tonga eny amin'ny fikaonan-doha eny amin'ny CCI Ivato. Izany hoe raha azoko tsara zany misy an'ireto sambomera efatra reto, lohahevitra efatra hodiniana manomana dian'izao ny olona hoe aty amin'ny voamera voalohany mety hisy an'asa, voamera faharoa sa voamera fahatelo, raha misy ny olona zany ka nareo mpikarakara ve afaka mamaritra ihany koa hoe ity olona ity mety aminy kokoa raha ohatra hoe mpahay toe-karena zao mety ho any amin'ny taranaka mifandimby ve sa amin'le resaka fandriampahalemana zany sa arakaraky ny safidy amin'le olona satria ankahalalana moa izy ity dia le olona mihitsy no misafidy hoe izao no fahaizako afahako miatrika an'izany hoe asam-boamiera izany. Dia ireo nampitaina tamintsika reo teo zany ny lohahevitra afahana mamina viana sahady hoe aiza ho aiza ny toerana tokony hisy eny an-toerana. Dia misy ny fandrindrana, misy taratasy hozaraina ahafahan'ireo olona ireo manao safidy, satria hisy efitra maromaro zany amin'ny fotoana miaraka anehoana n'izay seho-kevitra ataon'ny olona tsirairay izay dia afaka misafidy avy hatrany izy dia efa misy fandaminana ho fandrindrana an'izay. Malalaka zany ny safidin'ny olona amin'ny fiatrehana ny atrikasa mandritra ity fikaonan-doha ity. Izay moa zany no mahakasika ny fihaonana eny Ivato ho an'ny dinika no sy malagasy ny fahasivy ka hatramin'ny faraika amby folo ny volana desambra ho avy izao, 3 andro izay anasana ny malagasy tsy vaky volo rehetra ary isy sambomera izay ahitana lohahevitra efatra amin'io 3 andro fihaonana eny Ivato io. Efa nampafantatra ihany koa ny tompon'andraikitra teo fa afaka miantso ny laharan-tarby 034 49 555 97 izay mila fanazavana fanampiny mahakasika izay. Fa amin'izao kosa sika dia hitodika amin'ny Andriamatoa Vanfa mpikambana amin'ny komity siantifika eo amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny hiresaka manokana mahakasika ny tantara manodidina n'ireo nosy malagasy ireo. Raha izay tantara zay inona moa zany tena tsara ho fantatra manodidina n'ireo tantara ny nosy malagasy izay isy an'le dinikasa ho ataontsika izay. Ya, misaotra sady miarabanao ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarantsika. Eto am-panomboana dia mamelanareo anazava foifo momba n'ilay hoe komity siantifika natsangana ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Izy io zany dia ivondronana olona eo amin'ny 12 eo zahay no mivory eo. Misy ny ministeran'ny fiarovana ao, misy ministeran'ny tontolo iainana ao, misy ministera izay mikarakara ny ranomasina sy ny harenan ranomasina, misy ministera ihany koa mikarakara ny angovo any ambany ranomasina any. Dia misy ny mpahay-tantara, misy ny mpahay-lalàna. Ny mpahay-lalàna anankiroa tena songadina hitanareo tamin'ireny fihaonana voalohany izay natrehan'ny malagasy ny frantsay teny andafavaratra tamin'ny 12 novambra reny ohatra dia ny professeur Raymond Ranjeva sy ny professeur Liva Tendrazanarivelo. Ny tenako moa zany dia amin'ny mampandinika tantara angamba fa tsy hoe mpahay-tantara makaiza no tehizara fa fahalalana kelikely momba ny tsara ho fantatra manodidina reto ataontsika hoe nosy malagasy ireto. Heverina mantsy fa mety ho betsaka kokoa ny fitiavan'ny malagasy, ny fitakiana sy ny fanohanan'ny malagasy, ny fitakiana ireo nosy ireo heverina amin'ny taniny raha fantany ny momba ny tantaran'ireo nosy ireo, raha fantany ny toeran'ireo nosy ireo zany ny geografian'ireo nosy ireo, ary raha fantany indrindra ihany koa ny anaran'ireo nosy ireo. Izay anaran'izay angamba no hanomboantsika azy. Rehefa natsangana moa zany ilay komity tao anatin'ny ministerana raharaham-bahiny dia nampanao fikarohana zany zahay. Dia misy anarana tahaka izao zany mivoaka namen'ny mpanjono any amin'ny faritra any dia hoe raha ataoko avy avaratra no maina atsimo ny glorieuse zany dia nosy sambatra no fiantsoana azy, ny Roanne de Nova dia nosy kely, ny Bassas d'India dia hoe bedimaka ary ny Europa dia ampela. Reo anaran'ireo raha ny tokony ho izy dia tokony apetrakintsika aloha amin'ny boky fampianarana zaza malagasy mba hifantoka ao an-tsainy zany hoe
misy anarana amin'ny teny malagasy tokoa reto nosy reto fa tsy dia hoe anarana avahiny avokoa akory fa nomaraka zany afaka etsika any koa apetraka any amin'ny saritany raisam-pirenenaka zany hoe tsy maintsy mandalo tsika am'izay fotoan'izay ny firenena mikambana tahaka izay efa nataon'ny Indonezia izay mametraka anarana indonésianina amin'ny vondrotany maro be efa analiny maro amin'ny nosy kely manodidina ny nosy lehibe any Indonésia. Raha ny hoe ara-tantara zany hoe datin'andro daty taona zany tsy taonjato nahitana an'ireo nosy ireo raha tsika malala fa ny tandrefana no mpanoratra ny tantara matetika ary ny anarana tandrefana no niraikety ny ara-tantara. Ny taona raiky amin'ny 50 ny taona 710 taona 710 no hitan'ny portugais ny atao hoe Juan de Nova kapiteny Tsambo le Juan de Nova io dia napetrany tamin'ny anarany zany ilay nosy. Ny taona raiky amin'ny 50 sy 710 indray dia ny sambo frantsay natao hoe le glorieux rendrika teo amin'ny lay anarana ankehitriny glorieuse dia nametrahany anarany hoe glorieuse lay nosy. Ny taona 470 sy 710 indray kosa ny sambo britanika hoe Europa anglisy britanika dia napetraky ny anarana Europa lay nosy kely io. Tsy azotsika inona nefa fa tao anatin'ny taonjato maro ny alona tongavan'ny Europeanina tamin'ity ranomasimbe indianina misy any Madagasikara ity dia tsy nisy mihitsy hoe mpandrika vezo mpanjony sakalava na reo mpandranto be tsy misaraka zatra-pakany amin'ny nosy Komoro mandalo amin'ny Mayotte tamin'ny taonjato melohan'ny fahavalo ambin'ny folo tsy nahafantatra an'ireo nosy ireo zany hoe azotsika inona maromarina zany fa nisy anarana fiantson'ny malagasy taloha ireo nosy ireo saingy tsy napetrakintsika ho raisy tantara izy tsy napetrakintsika anatin'ny boky dia zay mba tonga lay mahazatra ankehitriny hoe tondra anarana vahiny le izy averiko any tsaroana tsikelikely satria mbola eo dalana miandry tsika zao ary andalana fampianarana fampianatra hoy za hoe glorieuse zany dia sambatra Juan de Nova nosy kely Bassas d'India bedimaka ary ny Europa dia hoe ampela. Ny manaraka ny tantara dia ny géographie aiza no misy an'ireo nosy ireo tsara ho fantatra zany fa nosy Europa ohatra dia 300 sy 300 kilometatra anaty ranomasina antsoina hoe lakan-drano Mozambika ankehitriny ery ampovoambony lavitra ny Toliary sy Orombe misy azy. Ny nosy akaiky indrindra ny Madagasikara tany be amin'ireo nosy efatra voatanisa ireo dia ny nosy ataontsika hoe Juan de Nova na nosy kely satria 50 amin'ny 100 kilometatra fotsiny avy eo Tamborano tanàna akaiky ny Maintirano izay Tamborano zay amin'ny tany malagasy zany. Ny sambatra na hoe glorieuse araka mbola mahazatra azy ankehitriny dia akaiky kokoa any nosy be sy ny tanjona bobaomby na ny hoe ataontsika hoe Cap d'Ambre zany amin'ny tany be Madagasikara satria 20 sy 400 kilometatra fotsiny alavirany raha mihoatra amin'ny Mayotte zay raha tsika malala fa tany frantsay département d'outre-mer satria eo amin'ny 350 sy 400 kilometatra ny alaviran'ny Mayotte amin'ny nosy sambatra. Zany hoe raha ara-tantara zany le naveriko teo raha géographie rariny any fitakiany malagasy hoe azy ireo nosy ireo. Zava-nitranga nefa dia izao tsika voazanaka amin'ny frantsay tamin'ny taona 1970 sy 1990 dia niraisina foana ireo nosy ireo nataon'zareo hoe Madagasikara et dépendance. Noho ny nataony fampirarana tamin'ny 2 avril 1970 dia vita sony ny fampirarana io dia foana io lalàna tamin'ny 1970 1970 sy 1990 io saingy ny ampitso ny omalin'io fanarana teo malagasy amin'ny frantsay io dia nakadidy ny fotoanana fanjakana tamin'izany fanjakana frantsay nametraka n'ireo nosy efatra ireo ho eo ambany fiahin'ny ministeran'ny dom-tom zany hoe ny 2 avril napetrany ho anatin'ny ministeran'ny dom-tom ny nosy efatra 2 avril izy miaraka amintsika manao sonia ny fanarana frantsay malagasy. Io fanarana frantsay malagasy io dia marina aloha somary tsy dia malina loatra tsika satria ny taona 770 sy 1970 tsika vao nitaky ny amerenana indray sy andinihana indray ary nanaovana sonia fanarana frantsay malagasy vaovao dia nanomboka teo amin'izay tsika tsy nisahatra nitaky intsony satria ny taona 770 sy 1990 ny ministra ny raharaham-bahiny tamin'izany dia nanoratra mivantana tamin'ny secrétaire général ny finerana mikambana mampatsiahy hoe manana zo ara-tantara amin'ireo nosy ireo Madagasikara ka hitaky an'ireo nosy ireo
aingana dia aingana ny frantsay namaly atsika satria ny volana février ny misy tondrarambahiny nanoratra tany amin'ny firenena mikambana volana jolay ry zareo dia namaritra zone économique exclusive manodidina an'ireo nosy ireo. Ny taona 7 kosa nefany dia nentsika irasam-pirenena ilay raharaha nentsika teny amin'ny fivoriam-be ny firenena mikambana ary dia nahazo rary ny malagasy satria nambarany firenena mikambana fivoriam-be ny firenena mikambana tamin'ny taona 7 fa nosy malagasy ireo nosy efatra ireo ary zay mahatonga an'ilay aloha tsindrina tsara ilay izy hoe tsy iry zay parse araka ny fitenin'ny frantsay no antsoina azy fa nosy malagasy raha miteny frantsay dia hoe les îles malgaches satria zay anyvakiny ao anatin'ilay feikevitra navoaka ny fivoriam-be ny firenena mikambana. Taona 7 tsika zao efa taona 7 sy 20 zany hoe 70 taona zany tsika zao no mitaky ireo nosy ireo. Eto dia aloha tsara ihany angamba no miteny hoe tsy androany tsy raha mpitso tsy raha afaka mpitso dia ho azo ireo nosy ireo fa ny tena zava-dehibe dia ny fampahafantarana zao tontolo zao aloha fa nosy malagasy ireo nosy ireo. Zavatra faharoa dia faneken'ny frantsay fa atsika ireo nosy ireo zay anaovana azy rehefa avy eo na ho atao zava-boary izy na hotrandrahana zay everina fa hoe misy solika sy gaz any ambany tany any ambany ranomasina zavatra hafa zay fa ny zavatra lehibe zany dia hoe ekena aloha fa nosy malagasy ireo nosy ireo ary zay no nangatahan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina raha neona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izy tamin'ny volana mai tamin'ity taona ity hoe ekena avereno aminay ny nosy efatra satria tena raharaha mpiandriana pirenena ho an'ny malagasy ny filazana fa nosy malagasy ireo nosy ireo. Zavatra nisy tatoato moa zany dia reny hitantsika reny ny filoha frantsay nandeha teny amin'ny glorieuse izy farany teo izy mbola nanoratra zavatra andao lazaina hoe tsy magagy reny fihetsika reny satria zao any aminy koa izy sahirana raha ohatra mantsy Emmanuel Macron io zany no manome any Madagasikara ireo nosy ireo dia ho lazainy mpanohatra azy izy any aminy fa mpamatika tanin-drazana zany hoe anjarantsika malagasy any koa zany tsika mitaizatena ty amintsika ty fandresy lahatra malagasy tena malagasy andreo nosy ireo fa amentsika any koa zany Emmanuel Macron zay sambany filoha pirenena frantsay vonona iresaka amintsika malagasy momba ireo nosy ireo amentsika izy hevitra ahafahany tsotsipahany vahoakany ary tsy ilan'ny ady amin'ny ireo mpanohitra azy any atoerana. Efa nisy ihany koa ny araky ny voalazanao teo ny tantara fa ny taona 7 sy 7 efa nisy ny feikevitra navoakan'ny firenena mikambana zay miteny fa tokony averina ho an'ny malagasy ireo nosy ireo efa maromaro ihany koa ny fitakiana natao ara-diplomatika araky ny firesantsika azy efa isy an'ity dinika nosy malagasy izay ho tanterahana ny 7 hatramin'ny faraky amin'ny 10 ny volana desambra ity izay ataony amin'ny CCI Vato mety ohatrotrany ahoana ny mety ho fiantraikany io satria io zany dia anasana ny vahoaka malagasy rehetra ary misy loha hevitra efatra lehibe zany no dinihana ao amin'izy io anampy an'izay efa fitakiana sy ny zavatra efa nisy hatray ara-tantara mety hanao ahoana zany mety ho endriky ny zavatra misy aoriny ny feikevitra mivoaka amin'io fionany ny Vato io raha fahitanao azy na ara-tantara io na ara-diplomasia araky ny tanjona tiana hotratrarina dia ny famerenana indray ireo nosy ireo ho an'ny malagasy. Ilay dinika nosy malagasy dia raha-rahantsika samy malagasy ny tena anisan'ny zavatra andrasana amin'izy io dia ilay fampitezana andresahako teo zany hoe itsika malagasy aloha mila mahafantatra n'ireo nosy ireo ary araka ny teneniko teo hoe ny tantarany ny toerana misy azy ny anarany zay zavatra zay mbola sy natao mihitsy hatramin'izay ary zay no mahasamihafa ny fitakiana amin'ny tamin'ity ray mitoraka ity zany satria lasa misy nametrahana ilay comité scientifique ohatra zay nanomana n'ilay fionana tetsy andafavaratra ary zao entsona nyvoaka malagasy zao anatin'ilay ampitao ny hevitra ao misy hoe fantaro ihany koa ny nosy malagasy ary zay no ataontsika amin'izao fandarana manokana zao miezaka manazava tsy kelikely tsika satria anatin'ilay tena mbola dikan'ny fampianarana tsika zao dikan'ny fifampianarana manodidina reto nosy malagasy reo tiako renana kely le fanontaniana momba n'ilay feikevitry ny firenena mikambana ny fivoriam-be ny firenena mikambana marina fa tsisika malagasy rery no manana fitakiana amina firenendehibe tahaka izao tsisika malagasy rery ihany koa no efa nahazo rariny teo anivo ny fivoriam-be ny firenena mikambana saingy
iaraha-malala ny hery tsy mitovy amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena efa fantatritsika malagasy zany a nomboka tamin'ny taonjato fahasivim-befolo zay naharesy ny tafika malagasy a ka nalasa zany antany atsika tany saiko fotsiny ohatra anankiroa ny nosy morisy zay eto akaikitsika eto dia nahazo rariny ihany koa teny amin'ny fivorim-be ny firenena mikambana raha miady tahaky ny nosy atao hoe sagosy izy amin'ny britanika tsy raha rahany britanika zany zavatra ny hatramin'izao ihany koa zany fitakin'ny morisianina zany de efa tamin'ny taona 20 sy 19 ihany koa ny azy a no efa nanomboka ohatra anankiray faharoa dia ny fantatra nalaza be tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 20 sy 19 dia ny ady teo amin'ny Argentine sy ny britanika ihany momba ny nataontsika hoe nosy malouine nisy olona arivo maty tamin'io ady io enjato avy amin'ny Argentine dia eo amin'ny 700 lasaka kely eo ny avy amin'ny britanika ankehitriny ny britanika sy ny argentin zany de tokony hidinika ihany koa reo nosy reo araka ny fangatahany ny firenena mikambana de tsy raha ny britanika ihany koa zany zavatra zany fa mbola misy tafika apetrany ihany a misy vahoaka arovany ao a dia ny britanika ny argentin zany de manao ohatra atsika mamerina tsikelikely foana hoe misy lalàna iraisam-pirenena tokony hajaina fa arak'ilay teniko teo hoe tsy vita mora l izy raha sarotra tsy ho vita vetivety zao atsika efapolo taona zara aloha misy an'izao dingana lehibe vita izao ary engany ka isy zavatra ivaingana satria zay no fampanantenana nataon'ny filoha frantsay tamin'ny feonany tamin'ny filohan'ny repoblika malagasy tany a frantsa hoe alohany na amin'ny datin'ny fanamarihana ny fiverenan'ny fiandranam-pirenena malagasy zany hoe amin'ny 20 jona ho avy io taona 20 zany a de mba isy zavatra mivaingana azontsika aseho ny malagasy za tsy hampanao tena paokaty eto tsy fahefako raha teo zany a fa dia manomana fotsiny ny sain'ny olona zany hoe misy asa mandeha tsikelikely miandalana atao manodidina an'ireto nosy malagasy ireto somary efa mamaraparana ihany koa sika satria fohifohy ny fotoana fanentanana ihany koa izy ity satria ny fotoan-dehibe izay ho andrasantsika rehetra dia ny fahasivy sy ny fahafolo sy ny faraky amin'ny folo volana desambra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato misy ve ny antso tianao apetraka amin'ny maha hoe mpikambana eo anivon'ny komite siantifika anao mahakasika reto dinika nosy malagasy ireto ny antso ataoko angamba de voalohany a momba n'ilay nosy zany hoe amintsika malagasy isa-tokantrano a ary ho an'ny fitondram-panjakana tahizaina ny malagasy ahafantatra andreo nosy reo tantarany a de ny geografiany a de ny anarany efa manomboka zany tsika zao tsikelikely a engany ka amin'ny taom-pianarana zay anaraka eo a efa hipetraka amin'ny anaran'ny saritany zay avoaka mbo Madagasikara sy ny manodidina azy a ny anarana malagasy a tokony ho saloran'ireo nosy reo ary enga ihany koa anoarina any a ho tafitsatsika lay ady manoka hoe ametraka anarana malagasy amin'ny saritany iraisam-pirenena itotika manokana farany angambany ao amin'ny mpitondra atsika mampatsiahy zavatra satria folo taona lasa zay a dia nisy natao hoe travaux de levée sismique pour l'expansion du plateau continental efatra tapitrisa dollara no asa tokony atao amin'izany zavatra zany mety hoe vola be l izy tsy takatritsika malagasy de tamin'izany andro zany zany tamin'ny taona 20 zany dia nanolo tena ny fanjakana norvégianina zay marina fa tsy ao anatin'ny vondrona européanina nanolo tena ny fanjakana norvégianina hoe mba manaovy anareo malagasy fanangonam-bola kely marika fa mampiseho fa tena anareo marina le anosy zany hoe karazany ohatra hoe manango antsika ohatra malagasy ray tapitrisa dollara dia zay norvégianina ozy izy no mandresy lahatra ny olona hafa zay mety lina amin'ny fitakinan'ireo ny reo nosy malagasy reo ka mandeha de mandeha ny fotoana efa tamin'ny 20 zany zavatra zany a isika malagasy mbola andrasan'zareo norvégianina zany anao an'izay geste symbolique zay zay tenenany azy zay tenenany ambassadeur ndrareo azy teto amin'ny farany ty taona ity zany hoe afaka efa rotongovolana sisa dia tokony efa ampidirina ny mety ho tonga ny anjaratsika amin'ny fanjanihanyio hoe levée sismique amin'ny expansion plateau continental io ary farafatarany tokony ho azotsika ny zavatra rehetra momba an'izany ary ekena fa any malagasy tanteraka io noho izay zavatra izay amin'ny farany taona 20 ka de tsara ny fanomboana tamin'ity taona ity fa oka tsy ho adino sasanatriny vava lasa vary mandaka atsika ananatsika tsiny
amin'ny taranaka faramandimby dia misoratoko. Ia, dia tapitra ihany koa ny fotoana tamin'ny tian'io ity azadino araka izany fa anasana ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny fionana dinika nosy malagasy izay ho tanterahana amin'ny CCI Vato ny 9 ka hatramin'ny faha 1 ny volana desambra izao, fotoana izay 3 andro be izao anaovana ny asam-bomera izay misa 4 araka ny efa fanazavana teo, isaorana ihany koa ny vahiny tato amin'ny fandarana ary ankasitrahany ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.